tonga amin'ny fotoana ny fanomezana antsika amin'ny alalan'izay hira-pamantarana izay satria androany no zoma voalohany amin'ity volana oktobra ty araka n'ilay teny fanomezantsika koa dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy manaraka an'ity fandarana Doria ty. Doria moa maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramy fotsiny androna n'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no ezana ifampizarana. Eny taona sy efa-bolana zay no nisin'ity fandarana Doria ty ary zay rehetra vitantsika dia nitahirizina ao anatin'ny adresy YouTube ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peon'ny M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fanahy-tsara ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa izay manana teny fanevany koa io zanam-pandarana io. Anareo ampondonompo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany terahanyty zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndao tsy kampiondro fa zaka tao tsy ignara. Ny mibana amin'ilay zanam-pandarana dia fankasitrahana amin'ny fandarana fanamarinana raha misy ary ny teny fankahirezana fa mba ho fankasitrahako anareo zay nankasitraka dia ho tononoko anareo zay nandefa SMS taty amiko. Izy reto zany tsy feno ekeko satria na anareo koa raha mety tsy nanampo hoe anomboka androany le Doria fa tononoko fa reto dia nisan'ny olona nikikika tany ampandehanako tany hoe ovina ihany ianao ny tonga fankahita atsika zao ifandre atsika zao zandry kely Kasimira tefitefy vonjy antsoroy kely mitsinjo Francine madiro valo akazomborona Dominika complexe sportif ao Donné andrano boka district Majanga 2 Théogène tsy nambarany fa mpankafy Doria nambarany Victor mpankafy Doria koa ozy naoda ty manaoda be 2 bis mahasoa eto ny tsy haiko Théogène ty ve miverina andro fa message anankiroa azo eto ndray misy hoe Théogène tsara rano avaratra akaikin'ny point faharoa tamin'ny terrain technique za taloha mazava adresy Théogène zay nareo nandefa SMS fankasitrana dia mba hombako makasitraka ihany koa ny fanamariana ngamba ny tsotra fotsiny hoe isaorantsika Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro isika ifampizarany soa sy ny tsara amin'ity fandarana ty. Ny teny fankahirezana hoentiko anareo dia zao ny olombelona rehetra tsy laozany ratram-piainana matetika tsy dia miankina aminao mivantana nefa ny ratram-piainanao fa noho ianao mbola tsy matotra ka tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe tsy kafokafona tsy lalipaka zany ka tsy mahafantatra ny ainga fototra ny atao hoe fiainana zay ianao no tratran'ilay ratram-piainana fa ny fanarenana amin'ny fiainanao dia ianao ny tompona andraikitra voalohany amin'izany satria ny tritra azo avitrina ny tataka azo akambana ary tsy misy mangidy mihoatra ny sakainy fa rehefa vonina ianao rehefa tia ianao mahavelo tsioka foana izy io zay indray ny teny fankahirezana omeko anareo. Ity ny larana ifandraisantsika sao nisy nanadino 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Tsy miteny olona eto fa ny loha hevitra no entiko
ary fandarantsika dia fandaram-panabeazana. Raha misy tsy mifanandrify aminao dia afaka mandefa SMS ianao, afaka mifampiantso, afaka mifampiresaka. Mba hitoetra amintsika dia everiko fa tsara raha averina tsy aivina fo ilay narahantsika farany teto dia ny hoe fanompom-pihavanana sa fanompom-pivavahana ny mahasoantsika malagasy. Hafahafa ohatran'ny sahafa iny loha hevitra iny fa tsy maninona averintsika. Na toy inona ny hevitra hoentiny amin'ity fiainana ty, mitsambika mikipy ihany zay miataka amin'ny finoanan'Andriamanitra, zay miataka amin'ny Zagnahary. Fa hoy ny Taolo Endry tamin'izany no hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra zay tapon'ny loha. Midika zany fa efa tandroka amatsofona tamin'ny malagasy ny finoanan'Andriamanitra zay nitondra antsika tamin'ny lalam-piainana ny hoe fanahy ny olona ary dia fanompom-pihavanana no nisy. Fa ny taranaka malagasy zay vato namelahakafatra zay nifanerasera tamin'ny fotom-pisainana maro, Européana, Amerikana, communiste, materialista, ny fandrona sy ny sikidy mba nisy teo ihany, ny kristianisma. Anisany tena ilaina fitandremana manko ty resam-pinoana ty sy ny resaka foko. Ka mitandrina mafy amin'izy io. Ka eto zay dia tena manaja ny finoany rehetra. Fa aiza amin'ireny no mitondra antsika malagasy amin'ny fandrosoam-piainana tsara. Zagnahary Andriamanitra irery ihany no mahay. Zagnahary Andriamanitra irery ihany no mahafantatra. Andriamanitra Zagnahary irery ihany no mahita fa marina ny fanompom-pivavahana zay ataontsika. Fa nitranga hita eny anivon'ny fiarahamonina eny dia lasa fifaninanana ny fanompona. Fifaninanana tsy maintsy misy mpanohana karaha miboly reny. Dia samy maka zay tiany, samy maka zay toanany, samy maka zay akafiziny, samy maka zay maharesy lahatra azy. Vokany lasa mifandrafana eny samy hafa finoana. Eny na samy ray finoana koa aza. Tsy tafitambatra antsika malagasy. Eny hatramin'ny mpiray finoana miady, hatramin'ny mpiray finoana mifandrafy, hatramin'ny mpiray finoana mikomy, mifankahala. Dia manontany zay hoe fanompom-pihavanana no mety sa fanompom-pivavahana amin'ity fiainana ty. Tsisy tsy manaiky fa baba ndraiky mama ndro Zagnahary, baba ndraiky mama ndro Andriamanitra ambony tany. Voapirofo zany satria tsy mahita fahombiazana amin'ity fiainana ty mihitsy raha toa ka tsy manaja ray aman-dreny. Ka raha ohatra fanontaniana manompo anareo mivady tsy misy tomika ny zanakareo, nefa izy mpiray-tapo zanakareo indray sanatria mifamono, sanatria mifandrafy, sanatria mifanasa vangy, sanatria mifaniratsira, sanatria tsy mifampihevitra, mitondra hafaliana ho anareo mivady ve ny fanompona zay ataony anareo? Faly ve anareo fa tsy mifampiditra trano ny zanakareo? Fa ireo ndray dia tena manompo anareo mivady. Faly ve anareo mivady zay Andriamanitra? Faly ve anareo mivady zay Zagnahary zanakareo eto ambony tany? Fa sanatria tsy mifandevy maty ny zanakareo. Teny fampieritrretana ny aho. Samy isika mandinika, samy isika misafidy ny atao hoe fanompona. Fa ny taomako atsika avy abako aby dia ny fanompom-pihavanana. Fa io no miteraka fitiavana, io no miteraka firaisan-kina, io no miteraka firaisan-po, io no miteraka firaisam-panahy. Ho antsika malagasy manontolo tena mitalao zao, ndao mahavako abe. Sady efa ela nge zay nanaovantsika fanompom-pivavahana ty. Samy miara mahita antsika vokatra zany amin'ny firenentsika ty. Jereo dinio ny fihavanantsika malagasy, indrindra ny fivoaran'ny tantaram-pirenentsika sy ny fiarahamonina eto Madagasikara. Dia hoy zay hoe ndao mba ndramantsika indray ny fanompom-pihavanana. So mba izay indray no hitondra antsika malagasy amin'ny fivoarana tsaratsara kokoa. Satria raha io ny tompoitsika, io fanompom-pihavanana io, dia foana ny fakana zava-bahoaka zay alaina amin'ny fanabeazana.
satria izy bavata, satria izy misy ngovo alainy. Foana ny tsy manana ny marina no ahery amin'ity fiarahamonina ty. Foana ny fitsarana miangatra zay manameloko ny marina ary manamarina meloko zay hitaraina ny maro am'izao. Nefa azadiny fa zay ny tomako anareo, ny fitoviana amin'ity fiainana ty tsy zavatra omena fa tsy maintsy idina. Io zay akaza kanosa miady. Fikatsana ny mahatsara, fikatsana ny mahasoa no manambatra antsika malagasy. Ary atao lalipaka, manalavitra amin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena. Satria raha vao milaza sy mitarika ny fitiavan-tanindrazana anao am'izao, de fa ambadika an'izay fitiavan-karena, fitiavam-bola, fitiavan-tena. Zay ny ambadika any. Anika na ny feo milaza fitiavan-tanindrazana am'izao, de fa mankaleo malagasy. Na ny filazana firaisan-kina, de fa maharikoriko malagasy. Satria efa fantany fa fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavan-karena ny ambadika an'izay. Aiza tsika ny tafarina, aiza tsika ny androso. Satria tsy mifampatoko tsony. Dia la ny andro antoerana mifanebaka eo fotsiny amin'ity firenena ty. Marevaka am'izao ny hoe tokony hovasaina tsika am'izay mba androso. De zay moa tam'izay ny teny hoe de iza, inona ny tokony hovaina ary iza ny mpanova eto amintsika. Ny mpitondra ve sa ny hoentina? Manahirana be niany. Ary inona no hoe ady ombonana hovaina amin'ity tanitsika ty, amintsika malagasy zany. De hoy zay hoe aminay eto amin'ny fandarana Doria de ny hoe ady maventy amin'ny fahamazina-tsaina, ady maventy amin'ny fahamazina ny fo, ady maventy amin'ny fahamazina ny fanahy zay mamotika amin'ny mpiarabelona eny amin'ny fiarahamonina malagasy eny. Ka na ny dahalo mpanao abibiana any ambanivohitra na ny mpangalatra rem-pirenena eny andrenivohitra, io koa ny karaha zafy mangandrakamanga zafy. Io karaha zafy mangandrakamanga zafy to. Ka ilaina fanovana, ilaina fanarenana, satria tafiditra anatin'ilay fahamazina-tsaina, fahamazina-po, fahamazina-panahy. Fanompo-pivavahana sa fanompo-pihavanana. Nometsika sehatra amin'ity firenetsika ty. Lany arena ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany, nefa ny nampianarina tsy hita zay tamberina ndraikitra omeny an'le ray aman-dreny. Lasa amin'ilay fomba fitenin'ny tanora am'izao hoe raha hoe rano lagilasy, rano toy afarany. Fa ny tena loza am'izao dia misy miteny na manahoana ny hevitra hoentiny dia apetraka foana hoe voromanga. Misy miteny mitondra fanatsarana, ny sosikevitra tena tsara, fa apetraka foana hoe vorondolo. Ndao tsika hifampihevitra fa firenena iaramanana. Ndao sika anao tahaka ny tatamo sy voahirana, na tompony rano aza ny tatamo tsy miova, ary na tompony hevitra ara ny voahirana tsy mivadika. Zay ny tena tokony tsara. Ary na miaramonina ny rano aza de tsy mifanaratsy tahaka ny misy am'izao. Zany faniry fandarana Doria ifampitondrana amin'ny samy eny anivon'ny fiarahamonina reny, mifampatoky, mifampihevitra, ary tonga ho piray ombonantoka amin'ny fanatsarana ny soiombonana. Fanompo-pihavanana no atongavana am'izany. Satria efa maro am'izao ny tonga amin'ilay fomba fitenin'ny razana manao hoe be alahelo ka hitsiripasana sanatriany. Vao mifomaraina anao, vaovao ratsy no mameno ny sofiny. Vao mifomaraina anao dia vaovao ratsy ny hita amin'ny maso. Ary tena vaovao sababo zay tsy fahita mihitsy. Satria ny tany zay diavin'ny tongotra antsika mihitsy no mitomany. Na ny mazavany am'izao lasa tsy mifankahita mihitsy amin'ny namana. Tsy mifankahita amin'ny havana, tsy mifankahita amin'ny mpiarabelona, fa karaha miloko mainty reny foana. Na ny mamy aza am'izao lasa mangidy satria mandratsy tare mitely azy.
zaka koa baka mamy soranao tsy maintsy tsara foanao miteliny izy fa zay mitelina azy karaha ratsy tare jiaby nefa ne ianao ihany ny safidy azy ianao ihany ny safidy ny natelina anao fanompo-pihavanana no mandravonandreo rehetra ireo amin'ity fiainana iainantsika ty tsy misy olona teraka ny andoha zany tamin'ny mbola mena vava reny tsy mahateo ty te hanoroka azy aby nahoana ianao no miafara amin'ny biby dimampatahotra ilaina ny fanompo-pihavanana ho fanampy ny fanompo-pivavahana zay eto amin'ity fandarana ty manao fomba ny mpanabe na mpampianatra zany ho an'ny mpianatra tsy miantoko anao tonga général docteur ingénieur avocat ka tsy ny amaroany mpiaino no andrasanay fa na vitsy ny miaino fa resy lahatra ireny resy lahatra reny ndray no mandresy lahatra ny hafa amin'izay fotoana zay tsisy ny fahadisom-panantenana tahakan'izay hitatsika am'izao moa atsika miady amin'ny mangororo nefa tafiditra amin'ny mangitakitaka tamin'izay moa namaranatsika azy hoy za hoe tsy zany raha anseny fa maha olo-pirenena dia manomboka amin'ny volana oktobra zao ka hatramin'ny 31 décembre ny fisoratana anarana ho atsika olobe ho atsika tanora ho atsika manafo manangy feno 12 taona misorata anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana fa ho avy ny fifidianana amin'ny 2023 ny fandarantsika moa zany fandaram-pahendrena mba hisiany fiarahamon'ny-pahendrena tsy miteny olona eto ary ialako tsiny mihitsy fa tsy miteny olona fa sao de mba mifanandrifa am'izay voalazako fotsiny ianao de iverinao fa miteny anao fa sanatry ny vava tsy miteny olona ny loahevitra hoentiko anareo androany de no hoe lakana very fivoy isika malagasy amin'ny fiainana maro tonga de mamaly satria nahoana maro manontany hay iny koa ma raha ndesin'ny Imanovojery zany lakana very fivoy isika malagasy amin'ny fiainana teny filamatra amin'ny firenena malagasy de ny hoe fitiavana tanindrazana fandrosoana ny am'izao azadino fa fanisy koa taloha de hoe tanindrazana fahafahana fandrosoana tampivonivoany tao tanindrazana tolom-piavotana fahafahana samy isika mandanjalanja an'ireo teny ireo amin'ny tenatsika satria ny am'izao angambany zany anaovantsika azy fa le anankiroa efa taloha tany fa za mampatsiahy fotsiny fitiavana tanindrazana fandrosoana manahoana ny fitiavanao amin'ny tenanao zany io tanindrazana io manahoana ny fitiavanao namanao ny havanao ny fiarahamonina sao ianao lay mampandrezatra ny namanao ny havanao ny fiarahamonina amin'ny fomba ratsy zay efa raiky tapisaka ao aminao sanatriny izany toy izay ny tanindrazana sy ny fandrosoana amin'ny fiainana aleo lavitra milaza ny ampo mifanatrika enina tsy hitovy hevitra aza fa mba fantatra ny tianao atao toy izay ny fanaiky amin'ny teny fanomezana nefa tsy tanteraka ka mahatonga fahadisom-panantenana amin'ny fiainana ratsy zany fatandremo ary zay no natonga n'ilay lakana very fivoy tsika malagasy amin'ny fiainana nofy ny ahatongava amin'ny piray tanindrazana anana ny fitiavana tanindrazana ary tonga amin'ny fandrosoana zany raha tsy ny fitiavany reny no miverina ao am-pony malagasy tsirairay reny zay nitondra antsika tao anatin'ny 5 volana miampy ny fanabeazana zay mandra-pahatonga ny anao mba lehibilehibe nefa mba firy amintsika malagasy no mahatsiaro mamerina fity am'ireny zany samy mieritreritra an'izany atsika ny mihevitra azy ny manaja azy manampy azy amin'ny fiainany karaha tonga ho azy to raha jiaby io tamitsika nefa izy zay nitebiteby ny hoe velona sa maty amin'ny fiterahana atsika firenena zay fototeny de ny reny koa raha tsy voahevitra ny asin'ny reny niteraka de nofy angano ny fahatsapahany asiny zany atao hoe firenena zany misy mihevitra fa karaha timbre reny wala ajia hoe ny gasy asina rora de afaka mipetaka amin'ny valopy
ny filamatra amin'ny firenena ny hoe fitiavana tanindrazana fandrosoana joya tsia zay tsy mahevitra ny reny niteraka tsy mahevitra amin'ny firenena zany maro fanentanana ny hoe tokony hovatoetsaina sika tokony fankatyhetsika tokony be da be nefa joya tsisy kabariny fa aleo manao tahaka ny fomba ny taolo ny hoe ny manam-panahy tsy manilika rano amin'ny tongotra zany satria fantany fa mbola hosotroana ary tofo mivava fa atsika am'izao mba iza mahevitra ny reny ho tonga amin'ny sainy manao ahoana ny fireneny na ny reny niteraka azy ara tsy voahevitrany io angano fa raha ny ainga fototra no tandrovatsika raha ny ainga fototra no ajaitsika raha ny ainga fototra no heveritsika dia ny fitiavan-dreny zay vao miboiboika ao anatintsika tsirairay avy ny fitiavan-tanindrazana fitiavana an'ity firenena ty zay ny fanentananay eto anatin'ny fandarana Doria fa misy olo te ametaka karaha rora timbre reny apetaka to boko mipetaka donc joya tsy mipetaka ity misy faneho-kevitra mba hatsapahantsika ny asin'ny reny niteraka samisika atsika mihaino anareo mihaino anakahy ijaby basy samy mamatotra vesatra ny zavatra raikilao amin'ny vatantsika dia entitsika matory entitsika mandiha entitsika miseky entitsika amin'izay rehetra ataotsika mandritra ny 7 andro fa tsy 7 volana asa mba manakory fitondranao fiainanao amin'izay tsapanao tsara 1 kilo amin'ny vatanao fatotra anao eo mandry anao aminao mandiha anao aminao miseky anao aminao anatin'ny 7 andro nefa n'izy nindaina an'io 9 mois 7 volana tsy mahevitra n'ity firenena ty tsika raha tsy mahevitra ny reny niteraka mandingana karaha olo miazakazaka reny amin'ny fiainana raha tsy mahevitra ny reny niteraka misy mieritreritra fa satria fa manana raha be fa manana raha maro mieritreritra fa mpandresy tsia tsy mpandresy ty tsy azakazaka fiainana ka hoe zay tonga aloha zay manana zaka loha io ndro kabary joya tsy io fa zay tsara famindra ary matahotra an'Andriamanitra ny lasa lavitra sy maharitra amin'ity fiainana ty fa diso atsika avy abako hoe anao mirearea mafy be io tandremo fa na fotokazo io aza rehefa zatra tany nitsiriny tsy manira tany kafa zany io mahatsiaro ny tany nitsiriny tokony ho toy izany koa tsika malagasy rehefa amin'izay zavatra rehetra tao tia tanindrazana tsy mivadika amin'ny fomban-drazana zany ny tia tanindrazana ajao ny ray aman-dreny aza vingavingaina aza tsinotsinoavina aza tao zay mampanahelo azy maro amintsika amin'ny fiarahamonina any velona fa mitsipozipozy velona fa tsy zarizary satria tsy manaja ray aman-dreny sanatria karaha olo voaozona reny dia ozy hoe manovara aminao any fa mbola tsy tara anao avako abe tandremo fa ray aman-dreny tsy fanao ny mampindram-bola azy zio baka fa afaka kabary mandalo ray aman-dreny koa mba apitrosay vola koa zay ty tandremo fa ozona zany omeo fotsiny satria izy ireny ngeny nampanjary anao tsy fanao mitako ho fatrano amin'ny ray aman-dreny zany avelao izy mipetraka karaha io to ata tranonao io tsodrano anao amin'ny fiainanao zany rehetra zany tomombana amintsika ro rehetra reo zay tsika vo afaka tonga amin'ilay teny filamatra hoe fitiavana tanindrazana fandrosoana mikasika amin'ny fandrosoana indray maro amintsika malagasy ny diso fandraisana amin'ity fandrosoana ity ka atao akilabao ny ainga fototra ny mampanjary ohatra ny fiteny ny fomban-drazana indrindra ny fitafy aza diny fa sopotra pitahirin'ny fiainany zanak'olombelona rehetra ambony ty tany ty dia ny tantara ka tsy mba fanadina iza mba lina amin'ny tantarany malagasy izy donc mitsakaraka feuilleton indro maharavoravona anazy
fa tantara iala hoany karaha Doria ty zao koa mandeha radio aho tsy mandeha la muzika misy manontany dia koa manandefa radio korana be zany alefa fa la muzika ma satria zay rehetra vita am'ty fiainana ty tsy maintsy lasa tantara ary tantara tsy maintsy mitsara mety ataonao tsarainy tsy mety ataonao tsarainy feny de zao samy isika manao tantara tsara fahazavariana amin'ny faniriana manjary lasa jambany vola fa ndao sika hifaninana ametraka tantara tsara olovan'ny taranaka faramandimby araka ny teny filamatra ny Doria hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato azadiny fa ny finiavany tsirairay no manavaka amin'ny vokatra azo am'izay rehetra atao amin'ny fiainana manomboka zao ialao ny manamarina meloka io fa hoe mba azahoana raha de amarinanao meloka anao voa sy manameloka ny marina ratsy zany fa tena sakana ho amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena mihitsy zany amin'ity firenena ty hita tsapanay fa misy antokon-javatra telo no miara-miaina amin'ity fiainantsika ty asana mba hevitra anay ty mandrafitra ny fiarahamonina ny olombelona eto ambony tany zany de misy antokon-javatra telo voalohany misy ny tsy hita maso amin'ny fiainantsika io misy ny tsy hita maso miaraka miaina amintsika io moa zany de adikan'ny boriborina fotsiny hoe anjely ny lehibeny zay nomen'Andriamanitra saina fa tsy mba nomeny faniriana ny anjely tsy mba misy faniriana zany hoe manangy ry tsara raha na lehilahy ry bogosy izy tsisy an'izany fa izy misy saina fotsiny faharoa misy ny biby zay iarahantsika mahita io zay nomen'Andriamanitra faniriana fa tsy mba nomeny saina fahatelo misy atsika olombelona zay nomen'Andriamanitra saina sy faniriana ary zay no mahampanjaka ny zavaboary atsika ne manomboka eo de miavaka ny olombelona rehetra eto ambony ty tany ty satria zay rehetra mpandala ny saina dia mandinika amin'ity fiainana ty de lasa mitovitovy amin'ny fisiny anjely fa zay rehetra mpandala amin'ny faniriana amin'ity fiainana ty de lasa mitovitovy amin'ny biby ary zay no natonga ny biby mifampihinana satria izy tsisy saina fa faniriana foana maro am'izao ny olona efa lasa biby noho ny faniriana mamono namany mamono havany mamono mpiara-miasa aminy mamono mpiray tandrazana aminy lasa lakana very fivoa isika malagasy amin'ny fiainana zay amono loha hevitra atsika jereo any amin'ny fiarahamonina misy atsika any fantaro manomboka zao no hoe iza ny biby tonga de hainao zay be faniriana tsy saro-pantarina io manahafahafa namany ny ataony manahafahafa namany fijeriny manahafahafa namany heviny fa mifahatra amin'ny fitiavatena manakaiky amin'ny fomba amin'ny biby satria biby tsy saina fa mifaniriana foana amin'ny fiainany ary zay no ilaina fitandremana mafy rehefa hiady hevitra eny anivon'ny fiarahamonina eny tandremo sa ianao zany hiady hevitra amin'ny biby satria faniriana no mibaiko ny sainy nefa olombelona no manatrika anao eo fiainana fianarana anjely misy saina fa tsy misy faniriana zay ny ainga fototra nanaovan'Andriamanitra azy biby tsy saina fa misy faniriana zay ny ainga fototra nanaovan'Andriamanitra azy fa ny olombelona sady misy jery misy saina zany no misy faniriana fa raha ny faniriana no asolo saina mibaiko ny fiainany de lasa biby ilay olona fa leo manana saina enti-panahy amin'ny fiainana satria ny biby tsy malala fahotana ary tsy malala mifona maniry faniriana zay no maro ao aminy io anao manambe amin'ny arena io azadiny fa mbola misy koa ny fasana so de dininao
tia rena fa manadiny fiainana ny akoatra maro zany anao koa jao io anao mitandregnina anakay io anao mieno io zany anao koa tena jao mamalia amin'ny fahafatesana koa raha io fahafatesana io no tsy resinao matsiarova an'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'izay tsy ho lakana very fivoy isika malagasy amin'ny fiainana fa amin'izao anie filamatra ny maro mihitsy satria efa tsy ny saina no mandeha fa mifaniriana dia lasa biby ny maro ndeha ataontsika karazana entomody amin'ny Doria androany no hoe ny mamatatra any anivon'ny fiarahamonina misy anao any iza ny biby ndray andro any mbola hifanena amin'olona nareo anome heviny dia jerevo anatin'ny hevitra voakany sy ny zavatra hitanao ny ainany hoe anjely izy sa biby satria efa fantatsika zany zay mifahatra amin'ny saina entim-panahy dia manakaikikaiky ny anjely na tsy anjely aza fa zay rehetra mifahatra amin'ny faniriana zay misolo ny sainy ny faniriana dia efa biby izy zay ka maro ny efa lasa biby ianao zao matoa tsy nahafaty olona satria ny sainao mbola mipetraka ho toy ny fananany anjely fa matoa olona tsisy asa loha mamono namany mandeha tanamany mamono namany fa biby anie zany fa hoe biby olona ka noho izany rehefa mba miady hevitra manomboka zao fantaro jerevo ny hevitra hoentiny ka raha hevitra be faniriana ambadika an'izay fa fantatrao fa biby izy aza miteny sao dia vonjavatra karaha biby romotra reny ianao fa ny azo atao dia zao ny manam-panahy mandefitra ny manam-panahy mangina ny manam-panahy maka ondraha ka zay zany mahatonga ny hoe atsika ao tsy mety mitovy saina ahoana ny tovizantsika saina sasany maka hevitra ny anjely sasany maka hevitra amin'ny biby nefa nyzany rehetra zany samy misy ao amintsika olombelona satria ny olombelona sady nomeny saina nomeny faniriana fa ny amin'izao eto amintsika dia ilay faniriana ny tena manindry ao am-pony maro ny faniriana no manindry ao an-tsainy maro ka anika lasa maro ny biby olona lakana very fivoy isika malagasy amin'ny fiainana ialako tsiny raha tohina anao satria efa boribory sahady ny amin'ny valo fantatro fa misy tezitra any satria mety mifanakaiky aminy zany zavatra zany aleo anao manova toy izay anao tezitra satria ny fanovanao dia mitondra anao amin'ny lalam-piainana tsara tsy ianao ny teneniko fa mety mifanojo amin'ity lohahevitra noentiko ity fotsiny ny trangam-piainanao nefany tombony ho anao ny hiovana amin'izay zay indray zany ny masaka azona roso lakana very fivoy isika malagasy amin'ny fiainana satria tokony maro ny anjely fa lasa ohatra ny biby ny maro dia rehefa maro ny biby tsy manan-tsaina afa-tsy ny faniriana ny anjely manan-tsaina fa tsy manam-paniriana makasitraka indrindra tompoko mbola averiko miala tsiny ara misy tohina tsy ianao ny teneniko fandaram-panabeazana izy ty teanana ny tsara koa dia miala tsiny indrindra tompoko makasitraka indrindra amin'ny herinany toy izany indray tsika mitondra lohahevitra vaovao